Taranja atotondry ao anatin'ny fanomanantena tanteraka ny ekipam-pirenena malagasy amin'izao fotoana izao hiatrika ny fidinan'ny tompondakan'ny Afrika izay ho tanterahana any Congo Brazzaville ny fafito ambin'ny folo ny volana Jona. Araka ny fantatra dia nihemotra ity fananana ity satria raha ny tokony ho izy dia ny 20 zany hoe nanomboka androany ka hatramin'ny 15 volana Jona, kanefa dia noho ny tsy fahatombana ny fandraisany zareo Congo Brazzaville ity fananana ity moa dia zay ny antony fanemorana mety tsika izay fanemorana izay ny teknisianina malagasy ireo mpiatroka kosa dia nanambara fa efa vonona izy ireo hiatrika izany fananana izany. Tombony ho an'ny mpanao atotondro malagasy ny fiemoran'ny fidinan'ny tompondakan'ny Afrika eo amin'ity taranja ity izay ho atao amin'ny 17 ny volana Jona indray raha toa ka ny 20 ny volana May ka hatramin'ny 5 Jona izao no daty voatondro, kanefa dia izao niemotra izao. Araka ny nambaran'ny teknisianina dia mety ho an'ny malagasy ity fiemorana ity izay ao anatin'ny fanomana tanteraka amin'izao fotoana izao. Ho an'ireo mpiatroka dia efa ao anatin'ny tanteraka izy amin'izao fotoana izao ary ela izay tsy nisehoana teo amin'ny sehatra afrikanina izay ka nampanantena ny fahavononany izy ireo. Fanomanana tena efa mandeha tsara, fahavonona efa tena be. Bona zany dia fananako ny alavana aloha zany tena tonga anahy. Combat distance, combat direct zany tena tonga tsy mandeha. Tena moa efa international any dia betsaka nefa fantatsara ihany. Fanomanana efa somary ela-dela nanomanana anazy ity. Efa talohan'ny championnat de Matano nanomboka nanomana dia to ilay izy dia misy le fiemorana izy dia vao mahay mitombo le andro nanomanana an'izy ampetrihana tsara le combat. Tena samba mihitsy vao hanao combat international amin'ny boxe anglaise dia mbola tsisy fantatro mihitsy. Sady ianao sahaka ny fantatra sady mpanao kickboxing ny mpanao boxe anglaise zany tsy mifangaro ve zay eo anatin'ilay taranja rehefa tena mandeha ny fananana? Kickboxing sy ny boxe anglaise tsy mifangaro fa mifameno ilay izy satria kickboxing pied-point dia boxe point fotsiny dia boxe anglaise manampy an'ilay atao any amin'ny kickboxing. Fito mianada no hiatrika ity fidinan'ny tompondakan'ny Afrika ity amin'izao fotoana izao dia mbola 12 izy ireo no manaraka ny fanomanantena etsy amin'ny ANS Ampefloha.